Fotoana fisaorana n'Andriamanitra sy fiderana ny faran'ny taona ho an'ny ankamaroan'ny fikambanana misy eto an-toerana noho ny asa vita nandritra ny taona tsy lasa-danja ho an'izany ny teo anivon'ny fikambanana Tsara Manasoa izay miorina eny Itaosy. Volanina teny amin'ny fiangonana FPVM lalam-panojena avaratsena Itaosy ny alahady 3 Desambra lasa teo. Fianakaviam-ben'ny vondrona sy ny toby Tsara Manasoa niaranderan'Andriamanitra noho ny fahafito taonan'ny toby sy ny faha-12 taona fikambanana. Nararaotina tamin'ny ora teo ny niarana-kalazan'ny krismasy ny faran'ny taona ka nitondran'ny filohan'ny fikambanana Rana F Patrisy ny teny fisaorana ho an'ireo mpiara-miombonantoka. Ankoatra ny fiaraha-miasa amin'ny ministeran'ny fitsarana eo amin'ny fisahana ireo voafonja sy ny adidy maro sahany eo amin'ny sehatry ny fiarovana ny zon'olombelona dia mendraikitra betsaka ny zaza sahirana ara-pivelomana ny Tsara Manasoa. Nakotrokotroka ny fiderana natao io alahady io izay nandraisan'ny antoko-pira samihafa anjara ary koa ireo ankizy majinika be azo nao amin'ny toby fampiofanen'ny Itaosy izay tarihan-dramatora 900 ary vololona.